Sabotsy ariva sabo ho tamin'ny enina teo dia tonga teo amin'ny fokontany Benetsy ary niditra avy hatrany tao amin'ny zanabokotany hoe atao ampasy magniliky io reto lepitany filaminana mixte reto izay nitarihany lehibe ny voromahery eo fokontany Benetsy zany dia le hoe retendry sy ny zandry ny ben'ny tanàna Nankilimaliniky no nitarika le fokontany filaminana hiditra any amin'ny Okivy atao hoe ampasy magniliky satria tsy ho hitan'ny mpitandro filaminana mihitsy io toerana io fa reto ilay milisy atao hoe voromahery reto zany fitaovana eo am-pelatanandrareo hitarika le mpitandro filaminana hiditra any amin'ny toerana io rehefa tonga teo moa zany tsy salaro fa sendra ny famory teo reo namana ao mazoto dia tifitra fa raraka avy hatrany moa zany natao dia vokany nahafatesana namana anankiray ao amin'ny fikambanana mazoto iny dia namana benefisy moa zany izay efa nalevina omaly. Ininy mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra ho toliara-disona ny zava-misy amin'izao ka foronina ny hoe nosamborina sy notifirina io lehilahy maty io no izy ireo pakan-keriny. Tsy any olona ao masikorakory ny dikany fakana-keriny nefa hoy Eliarabe vahiny. Noho izay ilay zavatra nataon'jareo famonoana olona izay zany dia lasa manao communication hafahafa indray ny eo anivon'ny OMC ny Atsimo andrefana dia milaza fa hoe olona nanao kidnapping reo le avy amin'ny fikambanana mazoto reo dia nilazaina indray fa hoe misy olona anankitelo natao kidnapping sy ny karazany toy izay hoe ain'ny masokoro-taiza moa izay fakanan-keriny zany tsy mbola nisy masokoro nanao kidnapping zany ary faharoa raha nisy ilay kidnapping fa naninona moa io zany tsy niresahana meloa raha nisy izay zavatra efa tonga dia hoe famonoana avy hatrany no natao fa hita zany le izy hoe sahirana ny avy eo amin'ny OMC ny avy eo amin'ny liara sy ny manodidina azy dia somary ahopatsika bebe kokoa amin'izay ny ady hevitra sy ny resadresaka ho an'ny anio na izany na tsy izany ary afaka hitaritsika ihany amin'ny alafinjavatra hafa mikasika ny raharaham-pirenena ka izay ny toejavatra tamin'ny sabotsy teo tany atoerana ohatra nisy nafapana indray nisy faty olona nisy hoe fifandonana atao anatin'ireny inona marina ny zavatra nitranga ndre matoa Eliarabe vahiny satria ny aty aminareo milaza hoe nanafika ny fanjakana sy ny lay fikambanana anankiray voromahery ny ary amin'ny fanjakana miresaka hoe dalo pakakeriny reo ka inona marina lay zavatra tiana nitranga atao anatin'izay. Ya araky ny efa nanarahantsika azy tamin'ny tambajotran-tserasera sy ny manjery maro samihafa tokoa moa zany dia nisy in'ilay fatiolona zany hoe nahafatesana namana anankiray zany dia namana benefisy izay eo anivo ny fikambanana mazoto moa zany izay isan'ny mpiaro sy tsy makasitraka ny olay tetikasa basitoliary io mitovy amin'ny tena zany ny zavatra nisy moa dia hitatsika reny hoe ny tena nendohan'le raharaha dia niainga tamin'ny fanirana olona anankiray atao hoe maître Julien zay lehibe ny fikambanana voromahery moa zany io le tondron'otrikafo sy ny sima sampana Antananarivo hoe milisy ireo satria maninona nananganana azy tany amboalohany dia hoe iaro ny tsy fandriampahalemana sy ny karazany nefa fantatr' izao hoe natsangana le voromahery mba hanohatra n'ilay tole namana mazoto momba ny tetikasa fa tsy momba ny tetikasa basitoliary voapirofo izy zany amin'izao fotoana izao fa zay tokoa ilay zavatra nisy niainga le izy tamin'ny hoe ity ilay lehibe ny fikambanana voromahery ity zany atao hoe maître Julien nanirak'olona nandeha nakany anaty ala andeha hanapaka hazo hoe ataony fefy ny atao hoe mazoto aloha miaro ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana hoan'izay tsy mahafantatra aloha zany ireto namana ao anivon'ny mazoto reto efa ambolana maro no mihery ao anaty ala ao miaro an'io ala io manao zay tsy idiran'ny orinasa basitoliary ao sy ny karazany dia nifanehatra zany reo le nirahany maître Julien reo anapaka hazo tamin'reto namana mazoto reto ndresaka moramora le namana hoe anao inona reo zay nirandrano nanapaka ala anaovan'ny fefy mazava zany le izy zay miaro ny tontolo iainana zay miaro ny tsy idiran'ny tetikasa basitoliary ato milana reo fa tsy azo tapahany ty aly ty mandehanina reo zany le olona telo lazaina hoe natao kidnapping zany ny atombohan'le resaka zay le izy lasy ireo olona eo nanao tata milisy ireo voromahery eo natsangana hanenjika anreto mpanohatra ny basitoliary reto
atreo le resaka ary ampin'ny fitondram-panjakana mihitsy zany reo araky ny teninao hoe tonga tany mihitsy ny anivon'ny OMC ny préfecture tamin'ny fananganana an'ireo lay voromahery reo tamin'izany zay dia efa niteny hoe tsy hitandro ny filaminana zany reo fa hanenjika an'ireto namana fa mazoto tsy pomba ny basy toliary reto voaporofo kivoahany zay raha maloto ataondry zareo zay zany dia ampiasainy mba ho fahavalony reto ilay mpanohana ny basy toliary reto zay ny zavatra misy mariny zay ny mahatongatrareo amin'izao fotoana zao mamoaka video maromaro mahakasika ny tena maly zao dia nisy fanambarana natao fa hoe olona any amin'ny 1000 kilometra any le arabe tsy mahalala ninina ny eto toliary akory dia milaza fa zao zay ny tena masokory eto sa moa tsy miadevitra amin'izay fa rehefa jereko lay olona rehetrarehetra mandrafitra n'le fanambarana mpiasan'ny faritra avokoa ny akamarony tsy dirako lalina misy olona fantatra ao misy fianakaviako mihitsy koa zay nampanovina video zay koa zay andraiky moa zany tsy ray tapo zay aloha mariana tsara efa be ny tanàna 3 mandato amin'ny commune kely malinika ao zany le izy dia mananatra moa zany izy amin'le video fa hoe tsy mety ny zavatra ataoko satria manononona ny gouverneur manononona ny maître Julien manontonona ny olon-dehibe any Masikoro ny dia mazava apetraka eto mananatra izy ao anatin'le izy dia ozy aho hoe le izy dia zao anaro raha ohatra ka mamono ny Masikoro ohatra anaro raha ohatra ka na mangalatra na manala-baraka ny fianakaviana na manala-baraka ny firenena anaro raha ohatra iza zany nanao zavatra tsy mety amin'ny foko Masikoro fa zao kosa tsy hananarana ny fitiavana ny Madagasikara tsy hananarana ny fitiavana ny Toliara ary tsy hananakoavana ny tombontsoam-pirenena zay aloha le izy oka zany dia za tsy hamaly zavatra be dia be ao anatin'le izy fa zay fotsiny ka eto zany dia miverina amin'izay le zavatra resahanao hoe ikesaindrareo hitariny eran'ny Madagasikara io le hoe ty ilay karazana ohatran'ity voromahery ty zany fa ny anarany samy hafa io le averiko foana tondronay hoe milisy satria nahoana efa misy ane mpitandro filaminana efa misy ane ny Dinabe atao inona ary zany ndreo atao inona ny tandro filaminana atao inona ny Dinabe dia nananganana n'ilay voromahery ny faritra tsy mandrefana dia zay natsangana anenjika an'ireto mpanohatra tetika asa basy toliary reto dikan'izay zany ozy hitarina eran'ny Madagasikara io zany satria manino amin'izay toerana isy fitrandrahana rehetrarehetra zany ve dia ho asinan'io ohatra ao mananjara zao hitantsika hoe mitaraina ny mponina ahoany nary mitady ny fomba androana n'ireo sinosa ilay karana mitrandramandoto an'io ao raha ny vaovao maly dia hoe tapa-kevitra le mponina ndray fanapaha-kevitra zany androaka anyolo satria mamotika ny fiarindrareo mamotika ny tontolo iainana dia ozy hoe ananganana milisy indray koa ve zany any mananjara iady amin'ireo mponina ireo zay ny anavaratra misy fitrandrahana maro eto Madagasikara raha miresaka zany io basy toliara fa misy ihany koa ny QMM zay hoe raha ny saromitranga sy ny hoe zavatra misy aloha dia ao Fort-Dauphin ora tsisy délestage zany tsy hoe ohatrany tsy dia tena misy hoe olona matina sahala zany so dia lasa hoe ianareo indray no misakana ny fampandrosoana satria raha ohatra zany hoe QMM mety misy tombotsoa ara-toekarena miasa ho an'ny mponina dia ohatrohatran'izay ihany koa ny basy toliara marana vahaolana ary ve ianareo hoe raha misy zavatra tombotsoa tokony hosotrahan'ny mponinao kanefa sakananareo dia inona mety hoe plan B afaty aminareo hoe raha tsy alefa ary io fa tia vahaolana ahafahan'ny fiaina mponina mivoatra lay atao hoe modelina fampandrosoana zany tsy itovizany zay le izy nendrzareo zany dia efa hoe azakazaka ny fitrandrahana ny harem-pirenena sahala amin'ny basy toliara io zany mba io moa zany resahana hoe ampandrosoan'le faritra nome asa sy ny karazany io aloha zany tsy fantatra hoe asa firy dia fampandrosoana manao ahoana fa raha miresaka ny QMM ianao ny QMM faradofay efa roapolo taona mahery izy zao zay zany le izy miteny ianao hoe tsisy jiro tapaka tsony ao Fort-Dauphin eo mihitsy zany le fandrika tsy misy jiro tapaka satria nahoana lasa ny QMM manao maty jiro ny faradofay dia jereo fa rehefa misy mponina koa tsy faly amin'ny faradofay satria tsy mahazo tombony amin'io le resaka QMM io ary akoatran'le hoe hatramin'izao nge tsy nisy fanazavany reny azan-dranomasina maty reny reny rano tsy azo ny sotrony reny ary misy aretina maro ateraka io tsy misy fanazavana nge hatramin'izao hoe makasika an'ireny nefa misy fitoriana napetrako ny mponina zay tsy momba an'io tsy misy valiny mandraiky tia ny androany ny faharoa izy hoe raha nampandroso an'ny faradofay io eto Madagasikara tsika samy mahafantatra iza moa zay mampalahelo iza ny foko atao hoe be mpifindramonina indrindra eto Madagasikara mifaritra atsimonosy io ny foko Antandroy tsy te hanonona an'izay fa zay ny realite mifanolo bodirindrina ianosy sy androy raha nahavahaolana ary zany
lay QMM maninony reto avo atsika reto no mandeha mitady ravinahitra amin'ny faritra hafa ary lasa miteraka olana le izy any amin'ny faritra hafa anjara ny fanjakana no mametraka politika sahala amin'izany le tany malalaka ny tany midadasika le tany azo volena dia eo le ataoko hoe tsy itovizana le modèle de développement ho anay aloha ny maika amin'izao fotoana izao ahoana no hamalina ny filan'ny malagasy le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ihany no mametraka fa hoe atao zay ampaleotena raha sakafo any Madagasikara tsika zay manana tany malalaka tsika dia zay koa ny anoheranay le base toliary ozy hoe mamokatra nge le tany alefaso ny politika anareo ahafahana mampamokatra bebe kokoa an'le tany ahafahana mizara ny tany ambonina alefaso le politika resahanareo makasika an'le hoe fandefasana ny rano pipeline sy karaza le pipeline aloha tsy idirako lalina hoe aizy izy amin'izao fotoana izao zay zany le izy zany hoe nenay zany ny zava-dehibe aminay aloha dia ny hoe ahoana no ahafahantsika mamokatra zavatra ho antsika aloha sakafo ho antsika zay aloha no maiky ao anatin'le izy rehefa avy eo tsika rehefa mahavokatra ny sakafo ho antsika tena azo atao tokoa nge zany mamatra ny Océan Indien sy Afrika zany fa tsy atao revorevy fotsiny ohatran'izany le izy fa mila plan mipetraka mazava tsara zany ao anatin'le izy ary zareo zany miteny anay hoe manohatra n'le fampandrosoany mahavariana ange dia zao suspendu nge base toliary tamin'ny 2019 tsy le arabe vahinona suspendu anio tsy manana fahefana amin'izay ahako na Nutricaf na ny FIMA ary fanjakana kehitriny nisanohitra mafy eto izy andra Rajoel noa na suspendu anio vao tonga teo amin'ny fahefana areto zany dia apiko nisy ange filoha-levitry ny anteny miram-pirenena izy amin'izao fotoana izao faritany toliary nyteny mihitsy hoe mpitondra sahala amin'ny Hitler no asaha-pandeha an'io toliara sanitra moa izy tamin'izany fotoana zany amin'izao izy base toliara tena marina efa fuel énergie izy amin'izao fotoana izao satria efa lasa ny Amerikana tsy zangy eny nanondra ny andra Rajoel Hitler zany mampandeha an'io ny filoha-levitry ny anteny miram-pirenena vao mifaritany toliara ny manondra ny andra Rajoel ho Hitler satria mampandeha an'io base toliara io ka io no manahirana amin'ilay raharaha ka nenay zany dia tsotra tamin'ny taona 2021 tompoko nisy fakahakevitra tao amin'ny renivohitry ny faritra atsimo andrefana rehefa hoe antona le base toliary inona no sosikevitra boky be no nivoaka tao samy nandray anjara tao avokoa amin'ny hoe ajanoana io base toliary io fa reto ny sosikevitra tokony atao ampandrosoana n'ity faritra atsimo andrefana ity ka azahodinkodina ny resaka androany dia lazaina fa rely arabe vahiny manohatra fampandrosoana tanyrazako toliary tanyrazako ankely malinika tanyrazako Madagasikara tsy izay mihitsy no anohatra fampandrosoana zany fa ny tsy itovizana nge dia izao hoe ny mamaiky an'ny sasany ilay mpitondra fanjakana ny amaly ny filan'ny firenena matanjaka atsarozako adihevitra tany amina ainao manjery namanareo izy momba ny base toliara za tsy momba ny base toliara dia ozy izy tamin'izay fotoana izay tsy hanonona ny anarany vao herinandro vitsivitsy zay dia ny hoe ka tsy maintsy ataon'ny Amerikanina zay hitrandrahana an'io tsy maintsy ataon'ny filoha malagasy hitrandrahana an'io satria ny Amerikanina nge miady eran'izao tontolo izao dia mila bomba atomika izy mila zay ho azafady fa hamaly ny filan'ny Amerikanina ve no mamaika antsika eto sa hamaly ny filan'ny voaka malagasy zay le izy mbola nampiny ary moa remby nge ty Madagasikara ty dia tena variana mihitsy hoe zany moa ny toetsaitsika ao anatin'le izy hoe remby le Madagasikara dia ataon'ny sasany remby dia tsika zany fitaovana anovany sasany remby an'le firenena zay no tsy itovizana ary rafarany ty hevitra Nutricaf manokana nositsika zay firenena mahafeny ranomasina amin'izao fotoana izao ny tompon'ny fampandrosoana le économie bleu nge tsy resahana ntsony ny accord de paix ifanaovantsika amin'ny vondrony Europeana mamono atsika tsy azahoantsika tombony mihitsy efa oveny zay no miteny hoe avozy io accord de paix io inona no mahatonga miteny an'izay raha avozintsika io accord de paix io ataony fifanarahana mazava tsara afaka anaovana transformation ny hazan-dranomasitsika eto sady vao contrôle etsika ny hazan-dranomasina zay alain'ireo le firenena mifanaraka amintsika ireo dia ozy hoe inona ny sakana tsy ahafahana mametraka hoe zay firenena na orinasa manana meritreritra hitrandraka ny hazan-dranomasina eto aka ny hazan-dranomasina tsy maintsy manao transformation eto nareo ohatra inona ny problema amin'izany azo atao nge zany ary nytena zany no le base toliary hoe tsy azo atao an'izany hoe eto natao ny transformation eto ny io nge aloha problème rehefa miresaka hoe ranomasina tsika tsy mitovy amin'ny firesahana hoe ny fitrandrahana ny base toliary miresaka ranomasina tsika tsisy miniry stratégique ohatrandrahana nge hoe tsisy effet secondaire resahantsika nge mampatahotra atsika nge ao anatin'izany zavatra zany ao anatin'le izy fa ty le resahana dia hoy zay hoe afaka atao tsara nge no manao usine manomboka any Faradofay hatrany Antsiranany amin'ny alalan'ny fiexploitena ny ranomasitsika io miteraka asa zany
tsy anohatra n'izany mihitsy zay e fa zay le ataoko hoe zay le modelina développement tsy itovizana ao anatin'le izy ny nay de hoe ahoana aloha ny amalina ny filan'ny malagasy fa ny sasany zany de hoe mitady remy zao tontolo zao a mitady minerai stratégique izy anaovan'ny fitaovam-piadiana dia aleotsika miazakazaka famalina an'izay any ka tsy menatra le filoha frantsay tonga eto amintsika milazany hoe zay koa mba mila terarary de raha pitso ravaka pitso zany atao an'izay koa ny any ampasindavana ambanja ny eran'ny Madagasikara misy terarary avokoa satria mila an'izay ny frantsay mila an'izay ny firenena matanjaka de azakazaka zany tsika amaly an'izay na de amono atsika tsy tondra tombotsoa atsika ary le izy zay ny ao anatin'le izy ny tsy itovizana ary eto koa zany ny tena tsy itovizana angeza be ny mpanaraka atsika ny atokantrano any notrikafo ele arabe vahiny manokana tsy manana tanindrazana fa tsy Madagasikara dikan'izay saharotany amin'ny Madagasikara ary tsy maintsy miaro ny Madagasikara raha ny tanana ny hafa zay ny fiarovana ny Madagasikara fa ny hafa nge izy tsy vahiny fa izy tsy malagasy fa vahiny tsy malagasy izy fa frantsay ny sasany manana tanindrazana hafa akoatry ny Madagasikara dikan'izay tsy mahagaga raha ohatra izy tsy manao fa tsy ny amotika sy varotra ny Madagasikara mazava be zay fa amin'ny lafiny hoe mampatsiahy kely fotsiny ny tantaritsika ny matoa Eli arabe vahiny ianao efa kandidata any toerana mitondra hevitra mitondra zay vina sy fomba firesaka ao zay tany fa mivaly le fifidianana le resy ianao zany hoe tsy lasa misy endrika sy ohatrany hoe mesazy anankiray makany aparatika ihany efa resy ianao tsy ilain'ny vahoaka tsy tafita lay afatra tiana tongavana matoa zany tsy mifidy anao zay mpanohatra ny basy toliara ny mponina tany de tokony anginy Eli arabe vahiny le izy aloha fantatsika ny système électoral eto amintsika district ny toliara faharoa zany tsy commune na tsy fantatra aloha atsika ve tena mino hoe raha mavomavo ny alatsaka ao anaty herina de iny mavomavo iny no mivoaka ao anatin'le izy aloha zany tsika tsy hoana am'izay faharoa ty tanànana Antananarivo renivohitra ty ary eto amin'ny renivohitra Madagasikara hitantsika ny zavatra miseho amin'ny fifidianana mba tsy hiverenako amin'ny maika zany district toliara faharoa misy commune enina amby roapolo zany ao anatin'le izy ary ny faharoa de zao hoe ny porofoko mihitsy porofoko mihitsy ny ampiray tanindrazana hoe nanangalarina ary le vato na tsy milanina ary tsy izay ny ampanginana tsy ary ny tombotsoan'le faritry tsy ary tsy manana tahotra zany ianao raha ohatra hoe ho avy lay misy ale sazo miantony iny ohatra tsy olan'izany zavatra vadika laza sazy miatra fomba fanaondrareo zany ho fampanginana fa ozy hoe manoloana n'izao zavatra misy eto amin'ny firenena zao ahoana reny no ampangina ny tena zany ao anatin'izay zavatra zay ary ny olana de zao ianao nge raha mangina de ry zalahy ihany no laza fa nomeny ianao de nanginy zay le izy ka za zany tsy mampime ahy le olona ny teny hoe le rahalahy ndraiko le cousin ndraiky resahako teo ao anatin'le vidéo tsy haiko moa izy hoe nomeny zalahy ohatriny fa za ndray tsy hiditra lalina fa misy raha-mpianakaviana ihany mbola izy ka tsy firesaka eto zay fozy izy hoe latsaka député anao vaditelo latsaka maire ianao vaditelo ianao any amin'ny 10 kilometatra any no midikiditra amin'ny fiainanay aty milaza fa malala ny zavatra ty de ozy hoe tena samy hafa mihitsy le fomba fijery na tsy nahazo vato mihitsy ary na aotra ary tsy manakana tsy aro ny tombotsoan'ny firenena tombotsoan'ny firenena io fa tsy tombotsoan'ny faritra tsy mandrefana rery ny fanoherana an'io tetika asa basy toliara io ary averiko ihany tsy ny obe ny tanàna reny na maika ahy tsy ny oa solom-bavombahoaka reny na maika ahy fa iaro ny tombotsoan'ilay firenena zay le izy ka ninoninona resahanareo mitetiava argument hafa re ifanaratsiny satria zany tsy mahasakana atsika tsy resaka ary averiko ihany hoe raha ny système électoral leto samy malalitsika tsy zany mihitsy no andeho sakana ary ny farany de izy varina ihany zany amin'le izy hoe nao any amin'ny 10 kilometatra any no midikiditra amin'ny fiainanay aty voatray Madagasikara nge nresaka tombotsoam-pirenena nge nresaka mamoarinareo lalàna manao hoe ianao zany rehefa tsy lany tamin'ny fifidianana de tsy mahazo miresaka nysosotsony de nareo nge ny majorité mamoa lalàna fa rehefa lalàna zany de manginy zay fa tsy mbola misy lalàna an'izany aloha ny eto ao anatin'le izy fa ny any fantatro ny notrikafo ny falitra ny fimasa Antananarivo ny fantatray toerinay amin'ny fomba rehetrarehetra ny famononareo mpiray tanindrazana fa mifikambanana mazoto satria tsy mitovy hevitra aminareo ve de azo vonona ka zay olona rehetrarehetra voakasika zay tsy mampikoso maso anay mihitsy no miresaka azy karaha zay no anenjehanareo anay anareo
ny anareo ianareo ny tokony menatra ao anatin'le izy nareo rehetrarehetra nanao fanambarany reny inona ny mba nataonareo ho an'le faritra inona ny fiarovana nataonareo ho an'ilay ampiray-tanindrazana ary zany tao anatin'le izy fa satria ve nareo karamain'le olona angetra zareo mpiasa ny faritra ho any akamaroany reny ao anatin'le izy ary misy manana tombontsoa amin'le hoe maître Julien de miaro an'le izy za mialatsiny tsy zany ny amin'ny baiko amin'ny fanaovana politika dia averiko tsy ananako avana io tsy ananako namana fa tombontsoan'ny Madagasikara ny resaka dia mijoro zay ao anatin'izay resaka zay no misy zava-mitranga misy faty olona misy an'ireny hoe fanenjehana tena enja zany hoe ao anaty fiarahamonina dia misy mandeha mierany anaty ala efa nisy ve ny dingana nataonareo ohatra hoe tany amin'ny firenena mikamba na mpiarana zon'olombelona ny maso ivo amerikana satria nitetika asa tahaka an'ireny ihany koa mila an'ilay hoe MSP na ny Millennium Partnership Security zany mila maritra lay tetika asa mba mila hoe fiandrianana anatin'ny folo taona raha folo taona na mahera sy ny sisa raha iantso ary ohatra ny Basiliara raha pitso na ny fanjakana hoe andao ely arabe vahiny resaka inona ny fandaminana inona ny mety ho setran'izay tamin'iny lay raha pitso raha nanahazo iny natalohany iny ary dia efa nisy zay zavatra izay fa ny any valiteniko dia tsotra fotsiny nanampy ny vahoaka ny Somamanina zay naniny ilay arabe vahiny tany tsy nandray vola tsy nandray toerana manampy andreo le olona ary miasa amin'ireo le olona manohatra nylay famarotana nosy atsy amin'ny sakaty nosy mitsio manampy ihany koa izahay zany amin'ny fiaraha-miasany le resahako manampy arakevitra sy ny karazany anreto le olona namana ato avaratra manohatra ny fikasany ny arena resorsa hitrandraka ny terarara ao ampasin-davanambanja sala amin'izany ny atao tsy moatsinanana anananay fifandraisana avokoa reo maninona ary zany reo tsy nandraisako vola dia naninona reo tsy nanekeko andray toerana efa nanao tentative nge ny mpitondra fanjakany efa nanao tentative nge ny orinasa Bastoliary ao anaty fa ty le commune Kily Malinika tanindrazako dia io indray zany no andraisako vola zay ohatrany mba hafahafa zany tao anatiny reny le hoe zay nahazo an'in'ilay sous surveillance judiciaire avy eo mian'ilay raharaham-pitsarana ny faharoambe folo ny volana ho be dehibe nge ny zavatra nandeha tao namany ao anatin'ilay izy fa za ndray aloha za ndray tsy ohatran'ny sasany rehefa resaka ifanaovana any ambadika any manaja an'le olona ao anatin'le izy fa tsy za mihitsy nitondra an'izany ety aminay namanjery ohatran'ny sasany ianona nge nanao tentative ohatran'izao tamiko na taminay ianona nge nitondra sakosy ohatran'izao mba hifandaminana atao anatin'le izy misy zany fa za tsy nitezaina tamin'izay lafin'izay manaja an'le olona rehefa tsy ny fanaovana publika le izy rehefa tsy taty amin'ny namanjery le izy tsy za koa ny tatatata amin'izay lafin'izay zay zany le izy fa eto verina kely hoe le fandisondrareo an'le vaovao hoe dahalo reo sy zary tenako ile arabe vahiny zay valolahy samborony-drareo tao Benetsy laha zay nge fanatratrarana fitaovam-piadiny laha zay ny fanatratrarana baly laha zay ny fanatratrarana flesy laha zay na fa hoe natratrarana fitaovana mahery vaika amatsina n'le fikambanana mazoto reo tsy gaga zany androany raha disondrareo ny vaovao makasika n'reto oloreto lazaina fa mpanao kidina pina lazaina fa dahalo nahazo anay le izy fa raha ny tena ve natratrarandreo an'izany fitaovam-piadiny zany tsy tena mba tena marimafy ao anatin'le izy ary tsy menatra mihitsy ry zalahy amin'izay fandosona n'ilay vaovao zay mba ho fiarovany tombontsoany joro amin'izany ianao raisony zalahy ho fahavalo fa io dia izao ny tantara no itsara ao anatin'le izy fa ny any fatako dia izao hoe raha misy zavatra tsy maintsy ijoroana dia tsy maintsy mijoro ary anentanana ny rehetrarehetra izay fijoroana zay satria izao misy any amin'ny roapolo mahery any ange ny site minier mbola kasainy le fitondram-panjakana ao avoaka amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ministera tompona andraikitry ny arena kibony tany dikan'izay zany ozy verina kely amin'le resahanao teo horakotra milisy ane zany ty Madagasikara ty raha zao no mitoy ka tena mila mitandriny tsika jereo ny situation any ivelany any ny ao mahika fa manahirana be le izy misy toerana tena efa ny milisy no mife azy dia na ny mpitondra fanjakana ary na ny force ary miravoravo tanana fotsiny sezoko amin'ny hoe tena olan'le orinasa Jirama inina potehana le orinasa Jirama ahafahana mivaritra azy frein symbolique zany hoe ahafahana miprivatise azy inina potehana io fa raha tena hitadiavana vahaolana io misy vahaolana io fa tsy hoe tsy misy akory vahaolana hoe teknika tena hoe mipetrapetraka raha zay io ny tsotry ao anatin'le izy tsika aloha manana riandrano be dia be raha ny Madagasikara
fa ny mbola olana aloha mila vahaolana androany de androanytsika ao anatin'le izy raha ohatra tsika ampiasa centrale hydraulique zany dia mbola raha atao sérieux mitaky efatra tamin'ny 5 taona eo ny famitana azy zany hoe vahaolana tsy androany zany zay fa azo atombo kanefa raisina kely ariny azo aloha miaraby ao taviditra misy olana kely raha teknika ao amin'ilay ao tafiditra ve miaraby tonga de atao main libre aty akaika tegna fa miaraby io tafiditra anao miaraba tompoko Sotra tompoko tadidiko le izy ka toa de le fatsika tadidiko le izy misaotra amin'ny fankahirezana efa zay ny fankahirezana tsy ampy fa de hoe mila mifanometana antsika satria tombotsoa-pirenena lay resahana efisaorana ianao am'le fahavononan'izay fa zay le izy hoe tsy io taotrano tsy fandery zay zany le izy raha iverenako lay jirama teo zany de hoe nametrahany otrika fanontaniana foana zany de tsotra hoe fa inona ny sakana inona ny olana tsy ampiasana n'lay menaka mavesatry tsy miroro na le hoe viloro teo firanday anao lasa mivadika makatao fitrandrahana nday anao raha vazay io nge de tsotre ny tsika rehefa zavatra tsy hitondra tombotsoa de hitsorona ny fanoherana am'izay fa raha fa zavatra kosa hitombotondra tombotsoan'ny firenena tsisy antony anakanana an'izany zay zany le izy ale iloritra nge ry zalany efa misy mitady fisakariva amin'ny renina iny mahita foana tsika misy efa misy orinasa mampiasa koa izy tamin'ny 1970 efa voamarina raha teknika fa azo ampiasaina eo amin'ny milina ny jirama ary le izy raha ndray zay ry vananantsika eo tsy lanitsika fa mbola afaka anonanatsika azo atao mihitsy zany mieritreritra hoe ndra iandro any Madagasikara amin'ny alalan'ny fampiasana an'io tafiditra membre pep fa manakana ny tombotsoan'ny sasany zay asony toe-karen'ny firenena fa manakana ny tombotsoan'ny sasany ty tsy izany no nilaza azy fa ny manam-pahaizana makasika an'le sehatra no niteny azy hoe ratrandrahantsika io ampiasaintsika io ampiasaina n'le teknika atao hoe procédé catalytique zany hoe io zany karazana masinina anaovana n'lay fanodonana n'lay solika raffinerie tamin'ny fotoanandro n'lay vonona tatsy Thomasiny karazana raffinerie kely io zany io procédé catalytique io mamadika an'lay huile ho lasa kérosène ho lasa essence ho lasa gazole zay zany mbola azahoantsika potona goudron ihany koa io zany amin'ny problème ny lalana eto Madagasikara na tsy hidirantsika ary ohatra aloha ibe milanka zay zany le izy io ny kajy nataonareo zareo farafaratsiny io mampidina amin'ny atsasany prix à la pompe inona ary zany de diavintsika mihoatra an'izay zany hoe io zany afaka mampiotsaka ny amin'ny 10 isan-jato ny fiainantsika vidim-piainana resana kely ndeary ny azy satizantsika avy eo ao miarabary miaraby efa tafiditra tapaka olana avy any amin'ilay savatra amintsika ao to izantsika ary ny resadresaka de zay zany le izy ka zay no ametrahanay fanontaniana hoe fa inona ary ny tsy ampiasantsika amin'io ary ny zareo ny calcul akoatran'le hoe mampidina ny fiainan'ny ny toe-karen'ny firenena ny amin'ny 10 isan-jato fampiarana an'io de efa misy calcul mihitsy ny azy hoe manomboka eto tsika afaka 2 taontsika va ny olana jirama afaka 5 taontsika efa afaka manondrana ao anatin'izay efa mipetrapetraka sahala am'izay zany le izy de eritrereto zany hoe misy tafiditra ve ao raisinary aloha de toizantsika avy eo
de eritrereto zany le izy am'izay fotoan'izay fa hoe anatsara ny toe-kareny ny firenena amin'ny akapobeany mihitsy milamina mpitatitra milamina ny mpampiasa mpanao sodira ny coiffure sy ny karazany reo le orinasa vaventy eto amintsika zay mampiasa volo reo zany isan'ny mahatonga ny olona nge ka mampiasa volo na ny teratany malagasy na ny vahiny sahirany zareo amin'ny fidangan'ity ilay saran'ny herinaratra izy akoatran'izay ny kalitao nefa ratsy ao anatin'le izy io zany tena afaka manavitra ny toe-kareny ny firenentsika mihitsy efa misy ao fa le izy zany inona le tsy ampiasana an'le izy satria ve le mpitondra fanjakana fatoran'ny contrat ny fanaovana reto tamin'le compagnie pétrolière anakefatra reto fatoran'ny contrat ve amina refraise fatoran'ny contrat ve am'olay karana za tsy manendrika olona ao anatin'le izy miaraba tomoko efa tafitra ianao miaraba somary ratsiratsy kely lay fifandraisana miresaka namana ile arabe vahiny hoe misy ny fangejana maro samihafa nefa misy ny vahaolana mipetrapetraka mihitsy zany firesaka ho azy zany fa hoe ahoana zany ny elantsika ao anatin'ilay fangejana ara-drafitra hoe ny matanjaka ara-toe-karena ny vondrona ara-toe-karena no mifian'ilay zava-misy mirotsaka nareo amina fifidianana anina foana zany ny any fanoherana rony hoe tsy tafavoaka foana le baolina ka inona lay fototra entana hoe tena miady sy mandrava an'izay système hoe tena karazana hoe fangejana misy ministra moa teo aloha tao anatin'y fidorantera miresaka hoe fangejana taon'ny mafia raha miresaka jirama fa tsy ny jirama ihany fa ny zavatra stratégique rehetrarehetra eto ohatrany hoe lasa misy an'izay avokoa de io de ny fahatongavatsaitsika ihany tarika angeno azonay atao mitondra levitra sy ny karazany fa zay koa tsy mahavita ny orery raha mahavita ny orery zay fa ela be no nataonay fa ty firenena imbonantsika dikan'izay samy tompona andraiky tsika rehetrarehetra za zany am'izay lafan'izay tsy mitodika am'le mpitondra tsony reo ny azy efa mazafa fa mitodika amintsika zay tena hoe le tena malagasy sarotiny am'ty Madagasikara ty petraka amintsika rehetrarehetra le fanontaniana zay hoe inona ny tokony atao fa raha nanay aloha de tsotra zay hoe mila fanambarana hery le izy mila fanambarana hery le izy fa averiko ihany raha vitanay efa nataonay fa tsy vitanay rery le izy zay fanambarana hery zay nefa mila ny fahasahitsika le fahasahitsika mihitsy aloha ny laklean'izay le fahombiazantsika zay tsy misy olona tsy tahotra no fahatsika manavitra ny Madagasikara zay aloha de mila mazava zay fa tsy eo anatin'le izy hoe tratrany sirotona de tokony angina zany de satria retsy mitifitra mamony de tokony angina ao anatin'le izy mila elany zany ao miarabandray ratsiratsy lay fifandraisana misy olana kely lay fifandraisika avany tokatrano raha lay antso misy tsy zika ny adihevitra ao raisina andra miarabe raba tompoko
hoe io fahasimainty hoe zany ho avela ho mandrakizay ao fa tsy hotrandrahana le izy de zao ny firenena nandroso rehetrarehetra misy dingana ny lalovany zay zany aloha le izy ny averiko ihany hoe inona aloha no ilayntsika am'izao fahasimainty ve ny teny ilayntsika am'izao terarara ve ny teny ilainy Madagasikara raha kosa hoe mba mivadika vola mba ahafahana mampiakatra ny toekarena manana modely tsika zay ratsy hatram'izao tsika nge na le défense any ambato vy raha mbola problema be nakaiza le redéfense zany le izy tena modely ve ny commune ambony vohatra Moramanga sy ny commune ambony vohatra Tomasina ao anatin'ny fampandrosoana tena paradisa ve ny commune ambony vohatra Faradofay ao anatin'le zany aloha mila jerena daholo efa lany ihany ny safira tsilakaka fa nitondra inona ho atsika zay ao anatin'le izy zay le toko hoe io misy priorité aloha tsy maintsy apetraka zay zany le izy ka zay no mety tsy tovizatsika ao anatin'le izy fa nenay aloha de mametraka foana zay hoe tsika tsy manana firenena ho tafiana akory ka hoe andao tsika aloha tena ilayntsika ny fitrandrahana n'io terarary io na ohatran'izany ny firenena manana an'ireny ary fa maninona ny azo nataon'ny réserve zay koa mba tokony hojerentsika fa miteny zany ianao hoe tsy mandrosy Moramanga i Fort-dauphin tsy arakaraka ny tokony andrasana tena hoe tsy olana avy any amin'le orinasa ve mety mahatonga andreny sa ilay fitantanana satria ny zavarataka ndre misy boky nandraikitra hoe zao tapitrisa dolara makatsy zao makatsy tena hoe raha fahalalako anazy aloha reny orinasa iraisam-pirenena tena hoe manaraka an'ilay fiainitra sy ny hoe boky nandraikitra anatin'izay fa sao de le aty amin'ilay fitantanana an'ilay vola no hoe virakiraila de tsy makany an'le commune de lasa an'ilay orinasa no voaentsika ao anatin'izay izy roa mihitsy zany ao anatin'le izy za tsy zahay atao amin'ny otrikafa raha miresaka an'io zay tsy manenjika an'le orinasa mihitsy tsy manenjika ny Ambatovy zay tsy manenjika ny QMM tsy manenjika ny basy to le ary ohatrany misy antso fe daware misy olana kely lay fifandraisana aware miaraba Allô, miaraba salame makasy fanenana baskety zavatra fantako hoe amin'ny alafin'ny mpanoatra ohatry hoe manohatra misy vaholana zany satria fanoherana entinareo fanoherana ivotsika dia akatona fotsiny le orinasa fa tsy mba mijery inona ny tombony hoe inona zany no le fanalahana eo amin'ireny fotsy dia eo koa le fanapotanana miteraka ratra hitako dia misy gareso zany dia misy foana maraka tena le orinasa zany mamotika amin'ny vahoaka fa le fanakopana le orinasa mbola tsy mandeha kosa dia mikorotana le famisy iny indray moa fa mandatra amin'le vahoaka dia amin'izay teny tinatsika satria ya misaotra ny ranabavy amin'izay lafin'izay fa le makasika leo sosikevitra aloha raha nanaraka hatrany am-boalohany izy efa betsaka no lesahantsika teo tsika tsy naman'izany fanoherana mpitolo zany lavitra n'izany tsika mety tsy hitovizantsika senao fotsiny na tsy hitovizany otrikafa aminao dia hoe ny otrikafa aloha tsy Tomasy moa Tomasy zany ao amin'ny baiboly dia tsy mino izy raha tsy mahita zay zany le izy efa hiaran'le izy hoe tena ahoany ty zavatra ty manahirana tokoa ty fa efa misy modela rehetra fa io Ambatovy io QMM io ilakaka samy mandanjalanja ao anatin'le izy dia io koa mbola problema ao mananjary sy amin'ny faritra hafa samy mandanjalanja ao anatin'le izy ka io tsotra ho verina amin'ilay fanontanianao teo tsy tsinon'ireny orinasa reny mihitsy na reny le firenena tompony tsy mampiasa an'ireny orinasa reny no mitady remby aty amintsika orinasa reny mitady tombony tsy an'ireny mihitsy ny tsiny fa lay politika atsika eto tsy mazava tsy mieritreritra afatry ny positsika zay no problema arako ianao ve na ivazy toliara raha mieritreritra hoe trandraka an'io
ka 0% itsika tsy tsinony mihitsy ange zany ao anatin'le izy fa le mpitondra fanjakana ny problema tsy mahavita miaro ny tombotsoan'ilay firenena ohatran'iretsy hoe tsy mazava koa re ray sa ro isanjato le ambady visque même tsy manenjika mpampiasa vola tompoko notrika fa lay mpitondra fanjakana tsy mahavita miaro ny tombotsoan'ny firenena sy manana politika mazava tsara kory makasika ny fitrandrahana de miditra am'le izy mino ve tsika tiny mba fanontaniana petraka mba hanaovantsika rehetrarehetra samy fikaroany mino ve tsika fa any Amerique latine filialany QMM Rio Tinto any Amerique latine ihany ange mitrandraka tsy farady fay mino ve tsika fa io ray sy roa isanjato ohatran'io ny any amin'ny firenekafany ny any Bolivie ohatra mba jereotsika kely zany fa maninona ny eto amintsika ny io nanaovana an'le izy ka tsy tsin'lay orinasy zay ary zay tsy manenjika ny zareo mihitsy sanatriavo mivavy mpampiasa vola reny fa itsika tsy mahavita le mpitondra fanjakana tsy mahavita politika mandrafitra tena hoe politika mazava makasika ny rem-pireneny zany azahoantsika tombotsoa zay aloha lay olana ao anatin'le izy ao raisinandray ny asa itsika aveo erabe ao ve merava tompoko miaraba tapaka misy olana kely za namboarina ary za lava ambadimbadika ao toy zatsika ny adevitra ao anatin'izay hoe tena tsy hoe zay firesaka ao zay de ohatrany hoe mamihony koa eto zany tsika ny fanjakana tsy hanao an'izay resanao zay ohatrany hoe miainoaino tsy manana politika mazava ianareo aty amin'ny fanoerana ohatrany tsy mety matafavoaka baolina aiza zany ny tena lalana ao anatin'ity zavary ty ny fanoerana tsy matafavoaka baolina aloha indray de tena tsy laviko mihitsy iny mahotrika afo anay zany aty amin'ny sehatry ny fanoerana tsy maintsy mandotratra koa ny aty amin'ny sehatry ny fanoerana zany ary io tsy akijery arina tava ao anatin'le izy ary zay ary indraindray no ohatran'ny olana namana sasana amin'ny otrikafo ny fanoerana hoe nareo zany ange ohatrany tsy hita mihitsy fa mpanohatra nefa mitsikera tsy mitsikera mpanohatra fa tena tsy maintsy mandotratra tsika hoa fa maninona tsika tsy matafavoaka baolina araka le zavatra resahanao teo zay so de mba kilalohandra lahy ihany ny akamaroantsika fa tsy tenenako zavatra be deabe ao anatin'le izy fa saingy zao mbola ao koa ny vahoaka malagasy vitsy ange ny mpanao politika oarina ny vahoaka malagasy ao raisinandray ary raha tsaratsara ny fifandraisana miaraba tompoko aloha tonga soa ianao miaraba tena manina tsy mety misy le fifandraisana fa tena ratsy be zay zao neo fa manomboka metika fano miaraba ny vahiny aloha miaraba no afaka tamin'ny zavatra manenjena anao ny tiako tenenina de zao araky ny tenin'le fahalalana matetika ny vahiny kotomany de ny hoe ny vahoaka tsotra afaka miteny raha tsy amin'ny alana ny fitoriana any amin'ny tribinaly no mampita ny fanenjena an'ilay fanjakana manao tsirariny zay atao hoe raha marina zany tokony ho adidin'ny mpanohitra zay manana mpanohitra lehibe hoe mpitondra mpitarika an'ilay mpanohitra tokony ho hita any anatin'izany fitoriana izany amin'ireny fandikan-dalàna rehetra misy ato amin'ny tany sy firenena tsy ahitana zany nefa ny ianareo zao mako mitanisy anao miantso faraisakina ny rehetra iza nefa nanao an'izany ny vahoaka nge rehefa tena mandeha manaraka ny vahoaka fa ilay manao endriky ny fitoriana mihitsy ho amin'ny alàna mitokana de ahafahana manohatra an'izany fanjakana tsy tandalana zany tiako tenenina ay zary zany herinareo mpanohitra tena vontrona ao anatin'ity zavatra taikinao ty fataky hoe miendriky ny fitoriana n'ireo fanjakan'ireo amin'ny tsy fanara-dalàna ihany aloha zany nafahana milaza fa tsy manara-dalàna fa ireo fanjatsika hoe tsy manara-dalàna reo ary anao esetra amin'ireo zavatra nyteneninao reo miteny fotsiny hoe amin'ny roapolona erany ny sitlea zay kasain'ny fanjakanao tanterahana de hoe ametraka amin'ny foana ave fa ay zary zany le andraiky le mpanohitra hoe mitoriana ireo fanjakana ireo satria zay ihany ny lalana zany ahafahana hoe tsy manara-dalàna reo mazava le fanontanianao fanamarianao ary tena isorokanao le izy aferika any otrika fa te am'sehatra ny fanoherana fa rehefa marina de marina le teninao hoe tena mbola tsy mahatafavoaka baolina aloha zany hatramin'izao ny aty am'sehatra ny fanoherana fa za miantso ihany koa hoe azo isaina amin'ny ratsan-tanana ange ny mpanao politika raha oharina amin'isa ny voaka malagasy misy amin'ny teny vahiny misy responsabilité partagée ao
samy tompona andraikitra tsika samy aran'izao zavatra tsy manjary eto amin'ny fireneny zao dikan'izay tokony samy andray ny andraikitra tsikatsika fa zay nefa tsy maintsy mitaky lay famondrona kery tsy maintsy mila mpitarika zay ao anatin'le izy ary manarak'izay de zay manahirana am'le fitorinany de zao ianao ve zany zao le raha fipitsarana misy tsy manendrika nizasiza nisy namana ny teny teo hoe ny ACC mihitsy no mivalide tsy fanarahan-dalàna itory ara zany de itory an'izy tsy andany lianina fotsiny zay nge no manahirana anatin'le izy tsy resaka filavona lefina fo zay hoe lalakafa ny tokony jerena ao anatin'le izy lalakafa ny tokony ho jerena fa raha resaka lalàna tena misy fe samyto iantsika raha resaka lalàna manahirana zay ndre toko hoe tam'le eto zao raha mizara kely tam'le raha mpitsarana anay manao marika aloha am'le namana hoe mbola tsy afaka madiodio zany satria mbola misy an'le ritoana zay le izy tam'le fitsarana anay zany de niteny mihitsy lay mpanadiady hoe ny atao hoe manohatra nge de zay manohatra ny tetikasa mpanjakana rehetrarehetra enjana be nge ndao no resana inazy tsika ve allo miaraba ya palmeraba ny top radio palmeraba no misy elarabe vai miaraba tompoko lafindray aloha tena moderanao am'le fiavatanindrazany de fa sahina taonao mihitsy ny tena iterako anao ino fiterananao ity fa ny le resaka ataon'ny fanjakany eto misy zany ny resaka tsy lampotony zay tena maro andre matsy elarabe vai fatany mihitsy azo atao daholo io zava-tsaretsaretra io fa ny tedaviny amin'io ilongatsy le vahoaka amorona transition anankiray izy afahana milatraka am'le troisième mandat any le izy zay izy zay ny tena teony fatany fa tsy ho vitany tsony ty troisième ty mandat ndray tia rehefa tsy ho vitany de anao iteraka korotany izy ty zay ndray no ataony io amiko nefa tsy mety koa nefa raha mijanona am'izao vahoaka malagasy tsy ny ataon'io foana ny ataony mahita skandalina foana izy tende mila révolution tena mahatanjaka mihitsy izy fa zany fa ireo ny andre matoelarabe mahiny raha sendrako tokoa ka tonga ny tena tokoa ny tena zavatra tsy akitsanekeny vahoaka tsy mipetraka eky rehefa mitsoka manao république politique any andafy any reo de zay tokony tsy salasalana mihitsy rehefa anao ihany fa manina sy tonga de manao révolution no ataony zay de ohatran'izay tsy afaka satria otrinomy am'izay izy noazany fa stratégie izy de ampataony daholo izy aotsaritsarika tsy mandany fatan'izao nefa orakorahany'ilo izy ao palais des sports orakorahany'ilo izy retsamanjy re fa ataony ihany le izy tsisy rara eny zany resaka tsy lampotsisy moa le zahoatsarikany io raha tena fifidiananao io mandeha amina vérité zany tena 0% no azy io fa mitehatsy izy valideny ACC izy le namana teny hoe fandrika an-dalàna ataony de valideny ACC mieritretra ataony verrouilleny daholo ny zavatsaretsarehetra any amin'ny fifidianana any amin'ny sena any amin'ny député very fa tsy hitako tsony hoe ino va révolution tsy namitsy natao tsy anasanampitarika an'izany izy io na hoe mpanohatra an'izany izy fa tena raha fa tsy mitovy hevitra raha kadra fa tsy manaiky an'izy andao zay ngapa ny hitako mety amin'izy andao anaraka doka kely tsika de toy izasika am'izay resaka zay izy rehefa avy eo satria amin'ny sivy katriko zao